Miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any isika mpizara sy mpisera ity amin'ny tambazotra ny fanoana fiadanantsika. Ny zavatra holazaiko an'io inona moa fa momba ny resaka Covid izay manapaka ao Madagasikara, mialaka ny fahafatesana zany amin'ny alalan'ny pandémie de ny variant Afrique du Sud. Alohan'ny zavatra tenenako aloha de mampahery an'ireo fianakaviana izay namoy havana akaiky, namana akaiky, mpiara-miasa, olon-tiana, mafy le izy fa zay ny zavatra misy itsika être créé, itsika olombelona mbola misy ny hery amboniny isika, mbola misy ihany koa ny mpanapaka ambonitsika, soit mal soit le bien, de tsy maintsy itsika mi-accepter, zay le hoe lâcher prise, tsy maintsy miankesy an'izay zany tsika, mahay miankesy an'izay, izay le hoe miankesy zay nefa raha tsy manana partenaire tsika, raha tsy manana guide tsika, raha tsy manana ny esprit saint tsika, raha tsy manana ny soratra masina, ny fana masina, tsy manana ny tsto, raha tsy accompagner-tsika, tsy afaka miankesy an'izay, tsy afaka misupporter an'izay douleur izay. Mampahery antsika rehetra de Jesosy Kristy nge ny fana masina amen'ny mpanga rehetra. Ny zavatra tiako resahana sy ny message paseko amintsika anio de tsy inona fa manodidina zay resaka Covid izay. Ny tenako manokana de efa ni-expérimenté an'le resaka variant Afrique du Sud, Covid ihany izy io fa zany hoe endriny hafa zany, ohatran'ny variant anglais azafady, ohatran'ny variant Afrique du Sud ihany fa somary maherihery noho le Covid première vague zany. De taony natsapako hoe rehefa tratran'izy io tena anaty faiblesse totale zany, na ianao hivavaka raha ny courant misy pris anao zay efa mianaka tato tena tratra, tena tsapako hoe tena hoe enjana, tena hoe bataille le izy, tena hoe combat le izy, ary surtout au niveau spirituel zany satria ny vatanao tena hoe ao anaty fatigue, ary zay le nahatonga nananao publication anankiray ry hoe rehefa ao anatin'ny aretina ny olona ka surtout hoe tena hoe ambony be ny degré an'le aretina, ny dimension an'le izy, de sarotra ho an'ny olona ny hitady ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ary reo olona mi-expérimenté an'ireny le hoe en phase terminale reny de mahatsapa an'izany mihitsy, tena hoe any anatin'ny aminy any amin'ny conscience sy ny subconscience any any amin'ny mémoire ny disque dur any be da be mihitsy ny zavatra potehany devoly any, ary tsisy afa-tsy ombre de la mort no mivezivezy ao anatin'ny sainy ao ary ny ainako zany ary izany no manandevo anao, izany no mampijaly anao, ka tsaniko eo iny efa ni-expérimenté an'le resaka Covid ary tena hoe miray fo saina am'ireo olona marary am'izao raha sy fotoana zao, fa ny tena message tiako ampitaina amitsika zany de hoe nahita tsika talohan'ny reny resaka premier vague reny teto Madagasikara, tany Madagasikara, de nahita an'ireny le bisôpy sy mpaminany sy révérend sy tsy haiko pasteur Basivava, mpanao plivava ny soratra masina reny, zany hoe tsy fantatro hoe tsy haiko, hitantsika tsara talohan'ny reny izy tena ohatran'ny hoe mafy be ry zareo zany hoe hozoniko amin'ny anaran'i Jesosy, hozoniko amin'ny anaran'ny El Shaddai, Yeshua, Yahweh, Elohim, tombontsoa, tsy fantatro, manana argument zany zareo entina ampisehoana fa hoe mafy be ry zareo à l'époque, hozoniny amin'ny anaran'i Jesosy, nefa zareo milaza azy ho manana fifandraisana amin'Andriamanitra be mihitsy, zay ny zavatra asehony, miakatra plateau télé sy ny sisa mihitsy izy ampisehoany an'izay, hozoniko amin'ny anaran'i Jesosy, potehako coronavirus, tsy manan-kery, tsy haiko inona avy ny zavatra nambarany tamin'izany, betsaka selon son contexte, selon zany ny séduction entiny, de zao ny zavatra misy, manapatra ao Madagasikara nialako ny fahafatesana, mandravarava any Amazonga rofina amin'ny 450 rapace, zany ny zavatra henoko ny olona maty, ny hôpital lazaina fa manara-penitra tena tsy maharaka intsony ny oxygène, ny infirmière ao anaty épuisement total, reraka, ny fanjakana very hevitra, ny fon'ny olona reraka, aiza nareo milaza azy bisôpy tam'ireny, aiza nareo milaza azy apôstôly tam'ireny, aiza nareo milaza azy révérend, aiza nareo mpitondra fiangonana isan-karazany zay niseho nanandrantena tam'ireny, niakatra plateau niseho télé, mitatatate ety amin'ny Facebook, nanao kobakambava, balarory, plivava sy ny sisa rehetra, aiza nareo am'izao fotoana zao, maninona nareo no tsy hita, any le message tiako ampitaina
Ka za zany de miteny amintsika hoe tena hoe okizay re tompoko malakia toko voalohany andininy fahenina raharay iaho Elohim aiza zay hiatsako Andriamanitra tsy to ary raha tompo Seigneur Jesosy Kristy Mesia aiza zay tahotra ka mila tonga saina reto tompokontsika manetria am'izay tena manetria am'izay tena aoka zay ty resaka fitadiavam-bola amin'ny filazantsara ty aoka zay ty resaka culte de personnalité amy resaka toko sy andiny ty isaky misy occasion de zay on saute dessus samborina daholo ty occasion rehetrarehetra ty ahafahana manandra-tena ahafahana mamitaka vahoaka ary io tsy olo zao tontolo zao ihany tsy jentilisa tsy mpanao politika ihany fa nareo milaza azo mpitondra fiangonana tout le monde dans la même sac tena mialatsiny any milaza miseho azy mahatapaka covid valanaretina miseho azy mitovy dimension amin'ny Elie usurpation en dimension amin'ny Elisa reo mpaminany patriarka nalaza rehetra tany aloha maninona raha manetry tena za manokana de sahako miteny hoe za mbola faible matona napaka tamiko covid za tsy teny mihitsy hoe fa feno fanamasina vatako raha mbola tsongoko de marary mbola tratran'ny fièvre indraindray de ahoana ny tenenako fa feno fanamasina ahoana ny tenenako fa mahatapaka covid zany covid zany mba fantatrao zany zany ohatran'ny loza folo nandalo tany Egypte zany hoe misy tena dimension ngeza be zany ohatran'ny rivo-doza ary matoa zany manapaka amy planeta rehetrarehetra ny heriny zany tsy resaka tapahanao amin'ny parole ny tranopody vita amy vava mon œil tena désolé am'le terme ka mangataka atsika re tompoko tena mitalao manetre tena mifona amin'Andriamanitra mifona amy tsy to midina ambany fa plus nareo mikirakira manao produit manao resaka marketing ny filazantsara manao marketing ny tanàka manao marketing ny toko sy andiny ny anaran'Andriamanitra tsy to de plus nareo mandetika ozina amy serainga amin'ny mpino indrindra milalao sentiment any mpino ary zany no mahatonga nyity fireneny ty mitondra vesatra zany no mahatonga ny fiainam-panahy mpino mitotongana zany no mahatonga an'izao fireneny zao lava ratsy mipotra ery ratsy mipotra etsy ratsy mipotra gauche ratsy mipotra à droite satria isaky miprononcer parole reny milaza azy ho mpaminany bishop sy ny sisa ireny ka misy mpino mino mirecevoir miaccepter an'le parole izay mifono rivotra satanisme mifono hery maizina ireny de entiny any amin'ny ankonana iny de zay efa manapaka amy tenany de le ankonana indray mandeh ny amy fiarahamonina de manao tasy d'huile de rava ny firenena ka mila olona mijoro malagasy mila olona manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra ny malagasy ka za de manentana atsika ny ampitandremako atsika de hoe tsy misy ho afamaina re tompoko tsy misy ho afamaina eto am'ty tany ty fa saingy tsy tanterahana velivelo izy ny baiboly ny raha tsy ataon'ny olona ka izany eklizany reny olona ireny amin'ny fanaovany ratsy amy famitahany vahoaka fihinana amy vola am-piangonana sy ny sisa rehetra abus amy resaka politika ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra ka mino fa voaray atsika ny afatra zay ny teniko zay zay ny mba ohatrany hoe tery tatapoko mba ampitaiko amitsika samy mifona samy mibebaka tsy fotoana ny fanomezan-tsiny intsony zao fa fotoana kosa anatona atsika an'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny fifonana sy ny fibebahana indrindra itsika rehetra zay nahatsapa fananao tsy nety tamin'ny alalan'ny soratra masina zay fa de mirary soa atsika rehetra tain'ny tompo Jesosy veloma tompo